Tony, Carita, Chalami. Coucou Stéphanie, ça tiens dans mes ganaro, hein. Bonsoir, bonsoir, je te fais arriver, tu vas mettre bonjour à Mnarouan. Ça tiens dans mes ganaro, vous m'avez remarqué, Naro, toi, des tombes que les mots bandés, chaque temps, marangé, et me cache qui régime. Ça me dit, vous n'a, il t'a Naro, en plus, c'est un régime. Je tiens à dire, il faut un régime. Les fatigues à régime, vraiment, régime, ça, notre budget, en gamme, satria anao mila mihina blé complet, pain complet. Amina manoka hitako hoe lafo satria mila mihina raha spécial anao ary lafo be. Maro avao régime nataoko zay a. Moi j'étais presque à 104 kilos nanao régime, amizao aho lasa 68. Ny tanjona angamba 65 ana angamba ny tiako fa ataoko tsikelikely eny avao. Après il y a les grossesses koa sy ny tariny donc normal. Alors, hoanareo zay efa mahay an'ity régime ty a, da tohizo fa tena tsara. Hoanareo zay tsy mahay koa, de ho teneniko eto hoe régime nataoko tsiny fa nanao jeûne intermittent. Jeûne intermittent, c'est pas difficile. Au contraire, maro zany bienfait nataony. Ça fa nangalaka stylo papier. Matotra be mihitsy zaho etra avec papier stylo. Tsy haiko na maharaka raha teneniko zay nareo salamy. Manao jeûne intermittent. Hitako farany mora manao anazy a, tsy mandany vola. Za koa manko kamivavy sy tia manao sport, donc mety amina mihitsy raha igny. Donc, mialatsiny raha manao resaka vary amin'anana tsy ampy kitoza eto. Fa izay koa atao teny raha zany mba hitambarana. Bon, ok. Maneva manao mpampianatra mihitsy nene za ty match. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent? En fait, ici, hein, déjà, c'est prouvé scientifiquement, coucou Sandrine, c'est prouvé scientifiquement, mahatsara, mahasalama, ça dit, comment dire, na manokana za tena faly misy manao era j'espère. Era j'espère. Là, ça pour mes narrations de la chatte vita raha ataontsika teo. Alors, je peux commencer. Alors, tsara mihitsy fa tena nosoratiko amizay za tsy diso. Alors, prouvé araky ny teneniny teo ty jeûne intermittent ty taloha izy matetika itsaboan'ny hatram'izao misy sinoa reny hono mitsabo amin'ny alalan'ny jeûne intermittent satria le temps hanao le mifady sakafo igny zany m'éliminer les cellules cancéreuses sy ny tariny. Du coup, c'est quoi jeûne intermittent? Jeûne intermittent zany misy fotoanao misakafo, misy fotoanao mijano tena tsy misakafo mihitsiny. Ataoko farany zay simple angamba explication ataoko eto asiako resaky scientifique mandrarina zaho za tsy mahay. Du coup, manaka anazy zao tia petit déjeuner. Zaho zao tena tsy mahafoy petit déjeuner manaka anahy manoka. Fa misy olo mizape petit déjeuner, tsisy dikany aminazy zany tsy mihina petit déjeuner zany. Donc, tena tsara zany anao mila agnatin'ny 16 heures de temps anao tena tsy misakafo mihitsy fa agnatin'ny 16 heures de temps anao misotro rano avao. Misotro rano anao ary afaka misotro thé sans sucre koa anao na dité fa anao tsy mila mihina mihitsy na manandra sakafo. Donc, exemple zany hoe raha ohatra anao ka olo tsy tia mihina marandray anao tu manges ohatra hoe à midi anao vao mihina, atoandro anao mihina, de mihina koa anao afaka mihina goûter anao a, tsy misy sakafo spécial hoe mihina salade kelikely avao na zao mihinanam-bary. Zaho tia mihinam-bary donc za mihinam-bary. Mihinam-bary anao à midi anao vao manomboky misakafo zaho à midi anao vao manomboky misakafo afaka mihina goûter anao amin'ny efatry. Mihina koa anao normalement anao mihina koa mihina sakafo normal manaka an'olo aby. Tu manges à 20 heures. De efa mihina 20 heures amizay tapitry fihinananao tena tsy mihina ninino sasy anao. Matory anao rehefa te hatory tsy haiko ino fa tu manges rien du tout fa tu peux au contraire anao tu peux boire. Afaka m'hydrater anao zay mahasambihafa anazy amin'ny ramadan regny. Du coup fa manaka anahy zaho olo tia petit déjeuner zaho tsy digniko zay ana mihina zaho amin'ny valo, mihina zaho à midi, des fois zaho mety mihina amin'ny telo sasany eo zaho manao goûter, de tsy mihina sasy zaho fa j'attends le lendemain. Il faut zany hoe anao compter 16 heures de temps anao tsy mihina. C'est comme tu veux. Du moment où on les 16 heures de temps, on c'est important. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe en les 16 heures de temps?
zegny tena maha hoe efficace anazy kokoa satria anatin'io 16 heures de temps amizay zany donc voilà ce qui se passe agnatin'ny vatanao agnatin'ny ohatrany hoe 2 heures de temps après ny sakafonanao ohatrany hoe manao tapitra zany digérer tout ça anatin'io amizay vatanao mitady énergie satria vatanao tsy maintsy ila énergie fona manko vatanao efa izy amizay mitady énergie ka hanao tsy magnome énergie tsy anao tsy manome hany anazy sasy du coup lasa mipuiser izy agnatin'ny graissenao lasa avadikiny zany attends je pose ça lasa avadikiny amizay zany ny graisse amin'ny vatanao zafady avadikiny ho énergie ho anazy zay mahatonga anazy hoe efficace satria dre matory hariva hanao na mifiry hanao du moment que tu manges rien du tout pendant les 16 heures de temps izy lasa mipuiser amin'ny graisse amin'ny vatanao igny zany apesahany ataony mivadika hybride na voiture hybride mivadika amizay igny apesahany éliminevany zany le graisse du moment zany salaka hoe mahabe vato angamba mety fagnazavako anazy ohatrany hoe exemple anao misakafo bô tsy lany bô tsy digérer avao haninao ao fa mampilitsy hafa koa hanao fa anao amizay mampilitsy hafa igny izy bô mana stock du coup stock igny ampidiriny avao de lasa mihabe amizay zay mahatsara hoe jeûne intermittent c'est vraiment facile tsy mila budget arosotra manaraka ny fahazavako zay il suffit fotsiny hanao manao hoe 16 heures de temps hanao tsy mihina agnatin'igny zany vatanao mipuiser agnatin'ny graisse de misy amizay koa miteny ana kiboko tiako ana ohatran'izao fa tsy haiko hoe intelligent na ino agnazavako anazy fa efa fantatry ny vatanao hoe ohatrany hoe amin'ny kibonao zany ohatrany hoe bebe graisse kokoa de amin'ny kibonao aloha izy mangalaky voalohany agny aloha izy mangalaky voalohany fa izy tsisy interdiction hoe tsy mahazo mihina an'izao anao hoe miaro vas-y je t'écoute misy question kely olo aiza les questions miandry za afaka teneninareo za raha ohatra ka mizaka malaky loatra merci Sandrine rouge à lèvres lasanao pub quoi rouge à lèvres aty misy à la réunion ty raha ohatra ka mitady nareo afaka ividianako nareo de alefanareo ay mivola amina Madagasikara angamba ny volany désolé tafiditra agnatin'ny pub fa tsy za manao fa misy manontany eo de afaka itondraiky nareo za tsy hanao prix en plus fa zay prix ny avao menareo anahy de vidianako nareo atika bon aiza zalahy aiza question anao miaro fa miandry za lasa tapatapaky du coup zany zao pendant les 16 heures de temps vatanao mipuiser graisse agnatin'ny eo zay place ohatrany hoe amin'ny tagna amin'ny kibo amin'ny lambosina amin'igny zany gn'alany voalohany zaho fa ela avao nahabe vatana zay zanako farany io zao fa presque 2 ans zao zanako farany io niakatra to de 90 kilos zaho avy teraky de pendant les 90 kilos zany aho agnatin'ny 1 an koa zay nanao jeûne intermittent tsy mijano mihitsy very 17 kilos mahazo mihina patate tu peux manger tout ce que tu veux zay mahasoa anazy tu peux manger tout za tsy mizaka hoe tonga de mihinana vary vilagny raiky fa mihina normal comme tout le monde za mbo mandoatra jereo tamin'ny marandray zany mihina mokary afaka mihina zay tianao anao fa anao avao mila mirespecter les 16 heures de temps tsy mihina 16 heures de temps anao tsy mihina de igny raha zany nareo manova essai fotsiny ça va rien coûter manova essai nareo mandefatra message ampena efatrandro avao nareo magnohara za tsy anao 10 efatrandro avao nareo magnohatra mbo hitanareo fa tsy maintsy tapako za tsy anapaky tagna ho nareo fa tapako ho kotora nareo tsy very ça c'est faux au contraire mahasoa jeûne intermittent io ho an'olo tena be vata be igny midébloquer anazy mampihaina anazy malaky franchement mais bon za mitatara avao raha nataoko firy jour jeûne intermittent ko aloha fa ela mantaony mihitsy fa ça tu peux faire comme tu veux afaka manao anao ohatrany hoe agnatin'ny semaine ndraiky anao afaka manao 2 na 3 fois par jour olona marary vavony zay zao ny tena tsy haiko za ndraiky tsy ny tena marina 16 heures de temps ohatran'izay zany anao mety fa après manaka an'izaho zao fa zatry manao de lasa ataoko anahy amizao lasa mihina zaho à 8 heures mihina zaho à midi maray à 8 heures koa zaho vao mihina satria fa zatry fa tsy midika hoe agnatin'izay moment zay anao tena tsy mihina mihitsy fa rehefa misy fety tsy maintsy mandeha mihina comme tout le monde tsy maintsy misotrosotro du coup somary nisoratako eto avao hoe ino aby bienfait agnaty io izy niteneniko bénéfice agnatiny ato
Ouais, voilà, ça aussi c'est très important. Manakana zawa, brocataire nga hinulongarak. Pourquoi brocataire? Zayar les azatumani. Pourquoi attendre le brocataire ngarak brocataire? Vous pouvez demander à mes soeurs toujours mandé à l'hôpital, vous toujours marare vous. Depuis nous avons jeune intermittent, c'est les azam fou. Depuis nous avons jeune intermittent, si des docteur l'autre, ils te pendant les 16 heures de temps. À notre team, va t'en la chambre de ménage. Tiens. Chambre de quoi. Pendant les 16 heures de temps, va t'en le ménage. La chambre éliminer les cellules cancéreuses. Si ni tinjay raha la chambre de biberon. Aïe, pas kazafadi. De istenen que nous avons na si marar charge. Enfin, marar enfin limité. Oui, question na romze. Papa na badouda, il ne compte badouda ça. En fait, c'est 16 heures, à Tibo, 15 heures, de voter en direct. Juste un azabac fou, qu'il faut suffit que tu manges. Soit tu manges matin et midi, des maraïko vomina, soit tu manges matin et midi, oui, soit tu manges midi et soir, avec mina goûter à nous, des maraïko au transit. Manger les enfants. Manger la canne. Coucou Tati Pierrette. Si ma Dieu t'arrive au fond de temps, ça l'a été que nous n'avons pas l'autre fois. Pareil, biberon, quoi ça. Je vais couper un instant, après je reprends. Allez, ça va bien.